ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faminaraba tsika ry avako malala tratra ity somafa voalohany volana aprily ity ny voalahatra ao mofinatsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny dimy faraika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry lehilahy Israely, mieno zao teny zao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famatahana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo, dia nombonareo sy novinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaitaina ny fahafatesana satria tsy lahitra izany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe: nijery an'i Jehovah teo anatrehako mandrakariva sy satria eo ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Dia izany no nifalian'ny foko sy ny raviravon'ny lelako, ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy ho fonao any amin'ny fiainana-tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny iray masonao tratry ny loha ianao. Nampahafantatra ny lalanainy ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao ianao. Ry rahalahy, aoka mba ilaza amin'ireo maromarina ny amin'ny Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy dia nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay hateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainana-tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity voalahatra ao mofinainantsika ity ry havako malala dia toriteny izay nataon'i Petera. Ary taoriny ny toriteny nataon'i Petera dia betsaka ireo niova fo. Toriteny izay nifaningitra tamin'ny asan'ny fanahy masina. Toriteny izay natao tamin'ny Pentekosta ka niteraka fiovam-piainana teo amin'izay rehetra nandre zany toriteny ny Petera zany. Toriteny mirakitra fotom-pinoana koa nefany, ary fotom-pinoana nanjary nampiarina ka tonga fifankatiavana, fotom-pinoana nanjary nampiarina ka nanjary fiainam-piangonana, toriteny nampiarina vokatry ny fanahy masina ka nanjary aina teo anivon'ny fiarahamonina. Hoy ny filazany andiny faharoa amby efapolo, taorinany zany toriteny zany dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly ny olona, nazoto tamin'ny famakinan'ny mofo sy ny fivavahana, ary nanompo tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Ny toriteny afaka malala izay eno'ny olona amin'ny fo madio, na dia mafy tahaka ny izao toriteny zao azy, satria toy ny kanota ny toritenin'ny Petera eto. Toriteny manazava ny mahampamono olona ny olona, toriteny manazava ny mahampanompo sampy ny olona. Kanefa dia nanindrona ny fon'ireo izay neno azy ho ny asan'ny fanahy masina, ka dia hotsika teo hoe nilaza nahatonga fiovampo sy fiovam-piainana. Nandiny ny fahatelo amby roapolo amin'izany toriteny nataon'i Petera izany no ndeha ampaherezana antsika ry havako. Hoy nandiny ny fahatelo amby roapolo: izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Sarotra be le fehezanteny ry havako malala, sarotra tsy mora raisina. Inona ny dikan'izany hoe Jesosy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Tsy mora ilay fehezanteny, sarotra takarina, sarotra azo, ary maika ara-moa rehefa sarotra azo dia sarotra hazavana. Efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Rehafako raha toa ka manazava tsara amin'ny fomba azahoantsika azy amin'ny heviny malalaka, dia izao manao hoe Jesosy dia efa natolotra araka ny programan'Andriamanitra, araka ny planin'Andriamanitra
fa efa fantatr'andriamanitra raha teo koa ny zavatra zay hitranga. Andriamanitra nanolotra ny zanany araka ny drafitra sy ny planin'andriamanitra sy araka ny fahazavan-tsaina sy araka ny fahafantaran'andriamanitra zay efa nitranga aty aoriana. Reafako zavatra roa zany no aseho ny ity andininy ity. Andriamanitra nanolotra an' Jesoa ary izany fanoloran'andriamanitra zany de tao anatin'ny fahazavan-tsain'andriamanitra, tao anatin'ny fahazavan-tsain'andriamanitra. Ary andriamanitra nanolotra an' Jesoa, zany fanoloran'andriamanitra an' Jesoa zany de araka ny planin'andriamanitra. Zany hoe andriamanitra zany dia nanolotra an' Jesoa tsy nanaoko totoa akory, tsy no etan-po fotsiny andriamanitra nano etan-pitiavana am'izay mety eritreretintsika olombelona azy tahaka ny fitiavan'olombelona, hoe tsika hoe nanolotra n'andriamanitra, nanolotra ny Jesoa tamin'ny alalan'ny mety hoe sentiment fotsiny, tsy zay loatra. Marina fa tia zao tontolo zao andriamanitra, fa nanolotra ny zanany andriamanitra noho ny fitiavany atsika, fa nanolotra ny zanany koa andriamanitra noho ny fahafantarany ny zavatra rehetra. Zany hoe fantatr'andriamanitra ny zavatra ataony. Tsy hoe nanolotra ny zanany andriamanitra ho viravirain'ny olombelona fahatany fotsiny, fa tena nanolotra ny zanany andriamanitra ao anatin'ny fahafantarana ny antony sy ny vokany. Voalanjan'andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary tsy hoe natolotr'andriamanitra ny zanany de tsy apoizin'andriamanitra ny zavatra hitranga, hoe tsy ho voafehin'andriamanitra ny zavatra hitranga, ka isy zavatra hipoitra na hitranga tsy apoizin'andriamanitra, tsy zay mihitsy. Fa ny teny grika zay nampiasain'ny Petera eto, nanantikana ny tenin'ny Petera eto, de ny hoe prognisken na nazahoana amin'ny teny mahazatra hoe prognosis, de ny hoe prognosis zay nadika ny teny frantsay hoe prescience, milaza hoe toy ny hoe fahafantarana miloha na hoe fahafantarana zay hitranga miloha. Dia eto zany afaka malala tsy de zay ihany loatra fa tena hoe fifehezan'andriamanitra ny zavatra rehetra mihitsy. Raha natolotr'andriamanitra zany Jesoa de ao anatin'ny fifehezana ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatra zany tsy voafehin'andriamanitra tamin'izay rehetra nitranga momba ny fanolorana an' Jesoa de ty amin'izao tontolo zao. Zay midikany eo andininy io. Raha azavaina misimisy koa reafaka malala de izao Jesoa de zanak'andriamanitra, mazava ny tenin'ny Jaona, toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao, diny enina ambiny folo amin'ny Jaona toko fahatelo, toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy. Zany hoe andriamanitra de tia izao tontolo zao de natolony ny zanany mba hamonjy izao tontolo zao. Rehefa tonga aty am'izao tontolo zao Jesoa de matetika androna azy dia zanak'andriamanitra, zanak'olona. Fa misy voambolana zay ampiasain'ny asan'ny apôstôly amin'ny ty toriteny nataon'ny Petera ty na mamarina kokoa, nampiasain'ny Petera matetika. Petera no isan'izay nampiasa azy matetika amin'ny toko fahatelo sy ny toko fahaefatra. Ny toko fahatelo sy ny toko fahaefatra de matetiky Petera no nampiasa azy. Lay teny nampiasain'ny Petera de ny hoe païs, zany hoe mpanompo. Jesoa de mpanompo, païs. Hitantsika ao amin'ny toko fahatelo andininy fahatelo ambiny folo io, toko fahatelo andininy fahaenina amby roapolo, toko fahaefatra andininy fafito amby roapolo, ary ny toko fahaefatra andininy fahatelopolo. Ity farany no vakiako. Toko fahaefatra andininy fahatelopolo. Andininy fahatelopolo, andeha vakitsika amin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Ko ankehitriny tompo jereo ny fandrahonana romeo anay mpanomponao mba hitoron'ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Ombany anjiranao ny tananao ahasitrana sy ny anaovana ny famantarana sy ny fahagagana amin'ny anaran'i Jesoa mpanomponao masina. Io le voambolana ampiasain'ny Petera hoe païs, mpanomponao masina. Raha ohatra ka mijery ny vodipejy ianareo misy roa kely eo de misy hoe mpanomponao dia ny zanakao. Zany hoe tamin'ny Petera ary tamin'ireo kristianina voalohany tahakandry Petera sy ireo apôstôly dia Jesoa de nitondrona
ho mpanompo. Jesosy de nitondroana ho mpanompo. Nomen'Andriamanitra zany ny zanany mba hanompo. Fa zao revako malala raha mamaky tsara ny baiboly isika de ataontsika hoe ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao dia misy voambolana anankiroa tena mahazatra ny baiboly ampiasaina mampiasa ny teny hoe mpanompo mba hampazava antsika ny tenin'ny Petera hoe mpanompo Jesosy, natolotra mba hanompo Jesosy, ninina natolotra mba hanompo Jesosy. De andeha azavaintsika aloha retsy voambolana ataontsika hoe klasika, voambolana mahazatra teo amin'ny fiarahamonina ny lazana ny mpanompo. Nisy voambolana voalohany a dia ny ataon'ny olona hoe doulos na andevo. Misy zany ny mpanompo doulos na mpanompo andevo. Dia io fampiasan'ny Paoly a ny Romanina toko voalohany a de Paoly ny teny manao hoe Paoly apôstôly na Paoly andevon'i Jesosy Kristy. Romanina toko voalohany andiny voalohany. Hitantsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny voalohany, Jakoba de doulos na andevon'i Jesosy, na andevon'Andriamanitra. Hitantsika io. Hitantsika koa Petera ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany, Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany, Petera dia doulosin'ny Kristy na andevon'ny Kristy. De hitantsika koa Joda voalohany andiny voalohany, Joda moa toko ray ihany andiny voalohany, Joda doulos na andevon'ny Jesosy. Matetika fampiasa zany io teny io ilazana satana statut anankiray. Fa inona ilay hoe doulos? Ny teny hoe doulos na andevo dia milaza olona novidiana zany hoe nisy tsena mihitsy nisy tsena nandevo tamin'ny andron'ny antikité, dia tongen'ny olona mividy andevo. Dia izay le doulos. Lay doulos dia lay olona fananana tahaka ny zavatra mihitsy. Rehefa teny hoe doulos de tahaka ny objet, tahaka ny zavatra zany. Izay ihany na tahaka hoe manana kiraro anao na manakanjo anao na miana fiarakodia anao na zany hoe tena rehefa novidiana lay doulos de lasa fananana ary manao zay tiana atao, tsy manana safidy na inona fa dia safidy ray manontolo de an'lay mividy azy ary ampanaoviny izay rehetra tiana ampanaovina azy, tsy tsy mametra-panontaniana akory hoe fanahoana anao sy anao manao an'io, tsy mametra-panontaniana akory hoe fanahoana ino no ataoko, tsy mametra-panontaniana tsy afaka mamaly koa hoe tsy vitako io, fa de manao zay tian'lay tompony zay mividy azy tiany atao izy, ary asiana marika azy izy, tombona amin'ny vy mahamay zany hoe ohatran'ireny omby reny sanatria. Tsika raha mahita omby de mita jereo tsara fa lamosiny de matetika misy soratra eny arakaraka an'izay mahafinaritra an'le vy tompon'le omby, siny hoe X, siny hoe Y, siny hoe Z, siny sary. De ohatra zay koa ny doulos na ny andefo vanim-potoanan'ny antikité. Alaina lay vy mamay dia asiana marika ny sandry. Zay mahatonga le tenin'ny Paoly manao hoe za efa nitondra ny marika Jesosy Kristy teo amin'ny tenako. Satria doulosin'ny Jesosy izy, andevon'ny Jesosy izy. Zany hoe novidin'ny Jesosy tamin'ny rano izy. Dia lasa an Jesosy ary tsy anao na inona afa-tsy zay ampanaoviny Jesosy azy. Ary zay ampanaoviny Jesosy azy de ataony avokoa. Zay ny dikany hoe doulosin'ny Jesosy. Lay doulos tao amin'ny fiarahamonina zany de olona izay tena efa lasa fananana, tahaka ny hoe zavatra zay ananan'lay tompony. Dia fa ny faharoa zay hita amin'ny testamenta vaovao ihany, matetika miverimberina koa de ny hoe diakonos. Ny diakonos tsy mitovy amin'ny doulos. Ny diakonos dia olona anankiray, tsy voatery ho doulos izy akory, fa olona manana ny satana izy, fa ampanaovina iraina hanao zavatra, hanompo na ikarakara olona anankiray. Zay ny antsoina hoe diakonos. Ny diakonos tsy mitovy amin'ny doulos. Ny diakonos de mety olona manana ny satana zay maha izy azy izy, fa omena andraikitra andeha hanompo, omena andraikitra ikarakara, omena andraikitra mba hamita zavatra anankiray amin'ny fanompona olona anankiray. Zany hoe ny diakonos de mission. Ny diakonos dia asa izay enao manana ny sata maha enao anao,
fa izao ny ra iny ianao handeha hanompo na ny ra iny ianao handeha hanatanteraka fanompona anankiray. Zany hoe ny mahatonga anao hanao lay diakonos dia noho ny antso anankiray, noho ny antso na noho ny hoe adidy apetraka aminao kalekenao. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa tonga mba hanompo. Mazava ny tenin' Jesosy. Zany hoe ny zanak'olona dia tsy teraka dolosy akory Jesosy, tsy teraka dolosy Jesosy, fa Jesosy de nanana ny satany fa ny ra iny izy mba ho diakonos, zany hoe nanana ny maha izy azy mihitsy izy, fa ny ra iny izy mba handeha hanompo ny olona. Mission zany, ny rahana zany Jesosy mba ho tonga mba hanompo fa tsy tonga mba ho tompoina. Mazava io. Dia ndraindray moa afangaro, ndraindray moa rehefa mamaky ny teny malagasy amin'ny baiboly tsika de ndraindray mifangaro be ihany le izy, satria adika ny teny malagasy mandrakariva hoe mpanompo na fanompona, asa zany na tombony teny malagasy na fa tiantoko ny teny malagasy. Fa zay ny tombony rehefa mamaky ny baiboly amin'ny soratra hafa isika de mety mahita an'izany fiavahany zany ihany matetika. Fa eto ry avako malala itsika manao hoe amin'ny titoritenin'ny Petera ity tsy ny toko faharoa fa mitoetra ny lava rehetra any de tondroany Petera Jesosy mpanompo. Hoy izy manao hoe Jesosy angena tolotre, nininana tolotre. Ary dia rehefa nininana tolotra izy de fantatra koa nefa ny vokatra zany finiavan'Andriamanitra nanolotra zany. Fantatr'Andriamanitra tsara ny dikan'ilay nanolorana azy ho mpanompo. De zao rehefa ko malala ny voambolana ampiasain'ny Petera raha miteny an'io izy ohatra tsika vorazantsika teo toko 7:10 Luka moa mamoatra ny asan'ny apôstôly fa i Petera no manao ny toriteny. Luka toko 7:10 toko 9:20 toko 5:7 sy ny 20 de paisa hoy tsika teo ny voalaza. Laha ivombolana hoe paisa de natao hoe mpanompo, fa ny heviny voalohany teny hoe paisa de tsy mpanompo akory fa zanaka. Zany hoe Jesosy zany tsy hoe dolosy ho azy akory, fa Jesosy de zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra fa nanaiky ho tonga mpanompo izy tsy noho ny olona, tonga mpanompo izy tsy hoe satria resy de novidiana tahaka ny dolosy na andevo ny fahotana na zanaka namidy tahaka, satria zany mety dolosy avokoa, misy ray aman-dreny mivarotra zanaka de lasa dolosy le zanany. Fa Jesosy tsy dolosy ho azy akory, fa Jesosy paisa. Mazava raha misy boky manazava an'izany de le boky malaza antsoina hoe Didaque, ny boky nosoatan'ny antsoina hoe pasteur d'Hermas, mpiandrondro tany Hermas, de manazava fa Jesosy de paisa aloha. Zany hoe Jesosy dia zanak'izy, fa rehefa satria zanak'Andriamanitra izy de nankatohan'Andriamanitra, satria Andriamanitra nahary zao tontolo zao de tia zao tontolo zao Andriamanitra, na de nanota ary ilay olombelona sy ny asan'ny tanan'Andriamanitra de nangorak'Andriamanitra, satria Andriamanitra fitiavana. De inona nataon'Andriamanitra? Naniraka ny zanany izy satria tia. Dia ny zanak'Andriamanitra Jesosy zany izay tian'Andriamanitra de ny ra iny amonjy izao tontolo zao, ary Jesosy zanak'Andriamanitra de nakatohan'Andriamanitra zay ny voalohany, nanaiky an'Andriamanitra zay ny faharoa, nanaja an'Andriamanitra zay ny fahatelo. Dia noho izay fankatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra izay, noho izay fanekeny Jesosy an'Andriamanitra rainy izay, de nanaiky ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy izy. Zay no nahatonga azy ho paisa. Zany hoe zanaka izy, fa noho izy nankatohan'Andriamanitra de tonga mpanompo izy. Tsy mpanompo hoe ambany akory, tsy zay loatra, fa mpanompo toy ny mankatosy ilay fanekena, lay fankatoavana io Jesosy. Zay mahatonga, zay mahambony be ny fankatoavan'i Jesosy. Jesosy nanaja ny rainy, Jesosy nankatohan'Andriamanitra rainy, Jesosy avy any an-danitra, zay mampaisa azy zanak' Jesosy,
avy any an-danitra Jesoa de nohony ny fakatoavany andrainy de tonga olombelona izy. Andriamanitra ny tia izao tontolo zao fa Jesoa kosa nanaiky ho irain'Andriamanitra ary nitondra zany fitiavan'Andriamanitra zany tety am'izao tontolo zao. Zay mampaisa azy. Ary tsy tokony ho adinoina avako malala. I Paoly avy eo nanazava manao hoe satria Jesoa paisa zany hoe mpanompo Jesoa fa tsy mpanompo fe-mpanompo. Tsy hoe mpanompo mitovy amin'ilay dolosy nividiana teny an-tsena fa zanak'Andriamanitra Jesoa. Tonga inona izy, tonga olombelona teraka tao an-tranon'omby ary nanaiky hitafy ny fantrano de tonga dolosy izy o Paoly. Zany hoe tonga dolosy izy nanaiky ny fahantrana no laviny lay mahandriamanitra azy mihitsy aza no foanany ny tenany de ny ekeny naka ny toeran'ny mpanompo de le toeran'ny olombelona mpanompo ny fahotana. De izao nanaiky Jesoa hanavitra ny olona tao anatin'ny fotaky ny fahotana. Jereo nge zany fitiavan'Andriamanitra, jereo zany fitiavan'i Jesoa. Raha ohatra moa ka nijanony Jesoa sanatria tsy trangakory zany fa Jesoa nge nankatohan'Andriamanitra natonga azy ho faty. Andriamanitra nge tia tsika ny natonga an'Andriamanitra niraka an' Jesoa ary Jesoa nanaiky sy tian'Andriamanitra nankatohan'Andriamanitra nahatonga azy nitondra ny fitiavan'Andriamanitra ho aty am'ty zao tontolo zao ty. Raha tsy nentin'ny Jesoa tety am'izao tontolo zao io fitiavan'Andriamanitra io de elo ny teto ambonin'ny tany. Elo ny teto ambonin'ny tany. Tahak'izay de nitohy foana ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, de nitohy ny tantaran'ny Noa, de nitohy ny tantaran'ny fahasimbana. Fa izao nanaiky Jesoa nitondra ny fitiavan'Andriamanitra. Nanaiky nitondra ny fitiavan'Andriamanitra. Zay le hoe mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra fa mpanompo izy, nitondra ny fitiavan'Andriamanitra taty am'izao tontolo zao ary nitondra ny fakahalan'ny olombelona. Noentin'ny Jesoa toa amin'ny hazo fijaliana noraofina, zay ny tena mahalaza azy, noraofiny Jesoa ny fahotana zao tontolo zao de nobabeny ary nombona tao amin'ny hazo fijaliana miaraka taminy. Ny karazam-pahotana zao tontolo zao rehetra noraofiny Jesoa. Zay mahatonga ilay voambolany Jaona sarobidy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manay sotra. Ilay voambolana hoe manay sotra, tena sarobidy mihitsy. Zany hoe sady nanala, nibata, nitondra, nanongotra mihitsy ary ny dikany teny hoe manay sotra. Nanongotra satria latsapaka ilay fahotana, nahazo toerana ilay fahotana. De zao no esorony Jesoa ilay fahotana, ary tsy hoe no esorony de nataony aiza, fa no esorony ilay fahotana de nombona tao amin'ny hazo fijaliana miaraka taminy. Zay no mahatonga ny hoe fahafahana. Afaka malala hotsika manao hoe Jesosy Kristy tompo ilay mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Tsy afa-misaraka mihitsy ny satany mahazanaka an' Jesoa sy ny satany mahampanompon'Andriamanitra azy. Ary izany satambony zany de zao nentin'ny Jesoa tety am'izao tontolo zao. Nanaiky izy ho tonga mahantra, nanaiky izy ho tonga dolosy. Le avako malala, inona zany andrasan'Andriamanitra amitsika? Inona ny andrasan'Andriamanitra amitsika? Itsika de izao avako malala, zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, noho ny amin'iza, noho ny am' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Raha toa ka mamaky tsara ny soratra masina tsika avako malala de zavatra roa nitsapanao eo am-pianonany ty toritenin'ny Petera ty hoe Jesoa natolotra araky ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Andriamanitra ry avako malala de zao mahafantatra ny ataony izy. Zany Andriamanitra zany an de zao fitiavan'Andriamanitra fa mahafantatra ny ataony Andriamanitra. Zay ny dikany lay voambolana hoe prognosisy araka lazatsika tao de zao Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Ny zanany de zao foiny natolotra atsika, fa tsy hoe foiny de nariny akory Jesoa, fa fantatr'Andriamanitra daholo Petera ny zavatra hitranga rehetra. Efa planin'Andriamanitra zany, zay nombo am' Jesoa amin'ny hazo fijaliana, zay safidy.
fa izao fa Jesosy tsy maintsy ho fato amin'ny azy fijaliana fa izay andray anjara tamin'ny famonoana azy fikapohana azy zay safidin'olombelona zay fa tsy Andriamanitra tsy nanondro hoe raha anina na raha anina na raha anina fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ao anatin'ny fanajana ny safidin'ny olona ao anatin'ny fanajana ny fahafahan'ny olona misy ny fakapanahy zany izay misitona an'ilay olona anombo an' Jesosy amin'ny azy fijaliana misy ny fakapanahy izay misitona an'ilay olona andeha hamadika an' Jesosy fa misy koa miantson'Andriamanitra ivelan'izay miantson'ny olona hiara-mitondra an'ilay azy fijaliana am' Jesosy misy miantson'Andriamanitra hiara-mitomany am' Jesosy amin'ny azy fijaliana misy ny fakapanahy mitaonany olona andeha hanombo an' Jesosy amin'ny azy fijaliana samy nisy daholo reo rehetra ireo ny anankiray antso ary anankiray kosa fakapanahy de ny safidy samy eo ambany mason'ny olona daholo ro rehetra ireo ao anatin'izay rehetra zay no isiny ny planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra mazava fa ao anatin'iny planin'Andriamanitra iny misy olona be debe mandray anjara etsekilany misy ny antson'Andriamanitra hanarahan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra etsy an-daniny misy ny fakapanahy izay mitaonany olona hiala amin'ilay antson'Andriamanitra na handray anjara amin'ilay ratsy de anjaran'ny olona misafidy anjaran'ny olona misafidy akalalàna ry avako malala dia hotsika manao hoe Andriamanitra na inona nefa vokatry ny safidin'ny olona de zao Andriamanitra ihany ny tompony teny farany satria Andriamanitra ho ny filazan'ity voambolanyity prognosis zany hoe Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitranga rehetra fa Andriamanitra manaja ny safiditsika ry avako malala inona ny hevitra zany fantatr'Andriamanitra ny ataony amin'ny zavatra eny atsika de tsy mahazo manimetsiny an'Andriamanitra isika ny antony de zao fantatr'Andriamanitra ny ataony mety misy lafiny zavatra be dehibe any tsy takatritsika mihitsy tsy takatritsika satria tsy fantatritsika ny ho avy mandainga zay mahafantatra ny ho avy amin'ny tsipriany tsy mariny zany mamitaka zany fa izao Andriamanitra ny mahafantatra ny zavatra rehetra ary ao amin'Andriamanitra no ananatsika n'zany fanantenany zany dia mila manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsika zany mila manaiky tahaka ny mpanao salamo miderin'Andriamanitra hoe fantatrao Andriamanitra ny zavatra ataonao fantatrao ny zavatra ataonao amin'ny fiainako ny zanakao malalanao azy foinao ho faty tao amin'ny azy fijaliana foinao ho viravirain'ny olona ho viravirain'izao tontolo zao de fantatr'Andriamanitra ny ataony tsy sarotra zany mety eritreritra manao hoe ndray de naveran'Andriamanitra de fotsiny ve Jesosy de nitazaniny fotsiny ve de ahoana azy zany de nikikiky Jesosy hoe raha Andriamanitra nahoanany de mahafoy ainao fantatr'Andriamanitra ataony ny zavatra Andriamanitra no mitondra ny zany rehetra zany Andriamanitra de fitiavana de Andriamanitra mahalala ny ataony ravako malala eo amin'ny fiainanao azy amin'izao karemy zao de tsarovy fa fantatr'Andriamanitra ny ataony Andriamanitra tsy manao zavatra amin'ny fihetsepo ihany hoe tianao fa manao zavatra amin'ny saina maranitra ao anatin'ny ary ny zavatra ataon'Andriamanitra raha tena jerena lay teny hoe orismene zay amin'ny andininy fa telo amby roapolo hoe araky ny saina ninina de izao le teny hoe orismene de milaza zavatra tena mitombona tsara milaza zavatra araka ny tena izy précis zany hoe Andriamanitra zany rehefa manao zavatra de tsy hoe zavatra mandehandeha ho azy tahaka zany zany de zao ny Andriamanitra toriny petera amin'ny pentekoste Andriamanitra toriny petera aminao ka vakinao ny toriteny de zao Andriamanitra mahafantatra ny zavatra amin'ny atsipriany Andriamanitra mahalala ny tokony ataony Andriamanitra fitiavana Andriamanitra tsy misy kisendrasendra fa Andriamanitra mahafantatra hoe zao ny mety aminao fa ny faharoa avako malala zay hoentina mampahery anao dia zay am'ty toriteny ny petera ity de zao miantso anao Andriamanitra miantso anao Andriamanitra izay rehetra nandray an' Jesosy de mandray anjara am'izany satany mahampanopin'Andriamanitra izany izay rehetra manaraka an' Jesosy de mpanompon'Andriamanitra ny antsoina hoe kristianina de mpanompon'Andriamanitra rehavako malala izay rehetra mpanaradian'le paisa lay Jesosy zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra de zao manompo an'Andriamanitra koa izy no zany rehavako malala nantsoina mba hanininy tsika nantsoina mba hanompo an'Andriamanitra nantsoina ho zanak'Andriamanitra isika
fa tsy zanaka fezanaka ihany fa zanaka hanompo an'Andriamanitra, zanaka hankatoa an'Andriamanitra. Zay mahatonga an' Jesosy nge raha nyteny izy manao hoe izay asa ataoko nataonareo koa hoe, raha nyteny Jesosy manao hoe zay lalana andehanako nandehananareo koa hoe, ianareo de makatahaka ahy Jesosy de paizy, Jesosy de zanaka nankatoa, zanaka nanaiky, noho zany zay rehetra mandray an' Jesosy de afaka misatany dolosiny zao tontolo zao, andeviny zao tontolo zao, ka tonga zanak'Andriamanitra, zanaka mankatoa an'Andriamanitra. Raha miteny Jesosy manao hoe izay rehetra manaraka dia zay rehetra mininy anarako ka manaraka de tonga diakonao, zany hoe tonga mpanompo, zany hoe afaka tonga mandray anjara amin'ny fanompona ny hafa, amin'ny fanompona ny fiarahamonina. Avako malala fantatr'Andriamanitra zay ataony aminao, fa ny faharoa de zao nantsoiny ianao ho mpanompon'Andriamanitra, de aoka hankatoa an'Andriamanitra, aoka hanana fananana trehetena, aoka hanana fifaliana, aoka hanana fahazaonantoka fa tian'Andriamanitra. Rehefa miteny Paoly manao hoe za nge dolosy mpanompon'Andriamanitra, rehefa miteny nge Petera za mpanompon'Andriamanitra, ary rehefa teneniny Jauna nge ianao hoe zanak'Andriamanitra, de ianao zany manana sata anankiroa ampelantananao, iakanjonao, mpanompon'Andriamanitra ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. De inona ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao? Arovan'Andriamanitra ianao satria zanany, tahin'Andriamanitra, karakaran'Andriamanitra ianao satria zanany, irahin'Andriamanitra ianao satria mpanompony, velomin'Andriamanitra ianao satria mpanompony, rakofan'Andriamanitra ny voninahiny satria zanany, ampandresen'Andriamanitra ianao satria mpanompony. Ka inona ny mahaory ianao? Afaka malala meteza ary ino sy atoky fa ny Andriamanitra ao mahay zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra. Meteza kosa handray an' Jesosy zay zanak'Andriamanitra ao am-ponao, mba hahafahanao manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, hahafahanao manompo ny olona amin'ny fitiavana zay ampanirahany tompo anao, ny fitiavan'Andriamanitra zay efa nentiny Jesosy ao am-ponao ane ho fitiavana velona, ka hahatonga anao ho mpanompo mahatoky, hahatonga anao zanak'Andriamanitra endry amin'ny fiainanao isan'andro. Ho aminao ane ny fiadanan'i Jesosy. Amen. Ivavaka sika. Tompo, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa efa notononinao hoe zanaka izahay, sady zany radio. Irahinao anefa izahay ho vavolombelonao, ho mpanomponao, hanompo anao, hanompo ny hafa. De mampianara anay tompo atsiary fa amin'izay lalana rehetra hitondranao anay de fantatrao ny ataonao, fantatrao ny dikany zavatra rehetra ataonao. Izahay ny tsy mahatakatra, izahay ny tsy mahazo ny lalanao, fa ianao mahafantatra ny hitondrananay. De omeo fo mahatoky zahay, omeo fo mino zahay, omeo fo maharitra izahay. Ary de ny fanahinao masina ampiterinao betsaka ty anatinay tompo, ahatsiarovanay tena mandrakariva fa olom-bo antso zahay, ahatsiarovanay tena mandrakariva fa zanakao zahay, iantonao zahay, eo ambany fahasoavanao zahay. Misaotra tompony amin'ity volana vaovao, omenao anay ity, ibanjinanay ny fandresena ny fahafatesana amin'ny alalan'i Jesosy zanakao, de ataovy miorina ty anatin'ny fonay ny finoana fa mandresy ny Andriamanitray ary mpandresy izahay amin'ny alalan'ilay tianay dia Jesosy zanakao. Misaotra tompo. Amen.